Adventist World Radio. Lay feon'ny fanantenana. Nentina teo anatrehan'ny gouvernoura romanina tamin'ny androm-pahaterany Polikarpa izay velona teo amin'ny fiandohan'ny taonjato faharoa. Ny antony dia satria noho i Polikarpa izay nijoro ho vavolombelon'i Kristy. Ataoko sesitany ianao, hoy ny fandrahonan'ilay gouvernoura tamin'ny Polikarpa. Tsy azonao atao izany hoy ny navalin'ilay antida, satria na aiza ny misy dia toy ny eo anatrehan'i Kristy ihany ho esoriko ny laza nananao, hoy indray ny fandrahonan'ilay gouvernoura tamin'ny Polikarpa efa antitra dia antitra tokoa. Efa tsy eo intsony izany hoy Polikarpa, efa ela no nahatsapako ny fifalian-dehibe vokatry ny fiheverana ho tsinitsinina noho ny amin'i Kristy. Orobaiko ny fanananao, hoy indray ny gouvernoura namaly azy. Tsy manana, hoy Polikarpa, ary raha tahiny aza ka nanana ary alainao izany dia mbola ho mpanan-karena ihany satria manana ny Kristy. Ataoko hatrany maizina ary ianao, hoy indray ny valitenin'nga gouvernoura sady nitrerona sy nandona latabatra mafy izy. Eny, mahazo manao izay rehetra tianao atao ianao, hoy ny navalin'ny Polikarpa, nefa anana fahafahana mandrakariva satria izay toerana rehetra misy an'i Kristy dia misy fahafahana tanteraka. Ho vonoko mihitsy ianao hoy ilay gouvernoura romotry ny hatezerana. Efa ela ny fiainako ny afina tamin'i Kristy tao amin'Andriamanitra, ary efa hiposaka ilay maraina feny fifaliana ny fitsanganana ny maty dia hiara-belona mandrakizay aminy ao amin'ny voninahitra, hoy inga Polikarpa namaly ny gouvernoura. Dia nitanterahan'ilay gouvernoura romanina tsy mifato-trovana ny fandrahonany, ka dia nanolotra ny ainy ho vavolombelon'i Kristy i Polikarpa teo amin'ny androm-pahaterany tamin'ny andro ny fiangonana apôstôlika. Eny, raha izany no zava-nisy dia hatraiza kosa ny fanehoako izany toetra ny Kristy izany eo amin'ny fiainako, satria milaza ny tenako kristianina na koa hoe mpanaradian'i Kristy. Endry mpiaino ajaina, azo atao tokoa ny mijoro ho vavolombelon'i Kristy isan'andro eo amin'ny fanandratana azy amin'ny alalan'ny toe-piainana tena kristianina. Izao mantsy voasoratra amin'ny Koritianina 2:2-4 manao hoe: ianareo no epistilinay voasoratra ato-ponay, sady fantatra sy vakinin'ny olona rehetra. Eny, aseho ho epistilin'i Kristy izay entinay ianareo. Miteny ny baiboly hanisan'andro no fonaina, raisoao ampofazamalaina, fatomotrany andro izao. Safidisa, tenia kato
katoniray sanakarifana upanompony atrany umandrakiza tarika balsama zay lay monjany fanantenana sakafo mahasoa mahasalama mahavelona atolotry ny feon'ny fanantenana manasanao indray ary na manao fanjany aina mba hanaraka ny fomba fikarakarana sakafo mahasoa antsika eto miaraka amin'ny teknisiana Sam. Fomba fikarakarana makasaoka izay tena ankafizin'ny ankizy kely tokoa dia ho arosantsika eto. Ahoana ny fomba fanaovana makasaoka inavy ny zavatra ilaina. Izy ity aloha zany dia atao anaty vilany mba atao evo-drano ny fomba fikarakarana azy. Ka ny zavatra ilaina amin'izany dia reto avy. Mila mofo dipaina tsika anankiray, ronono roa kapoaka sy tapany, siramamy tapaky ny kapoaka, reny kapoaka na boatin-dronono Nestlé reny zany ny mety. Dia mila ihany koa sika akondro na papay na voankazo maina izay nahaha. Dia mila ihany koa sika vovoka kanelina,
Raha tsy misy moa ny vovoka kanelina dia karafoy na jirofo indray mitsingina monja no ilaintsika, dia atody anankiroa ary menaka mandry na dibera 2 sotro kely. Averina indray izany ny zavatra ilaina: mofo dipaina anankiray, ronono indroan'ny kapoaka sy tapany, siramamy tapaky ny kapoaka, akondro na papay na voankazo hafa izay maina efa naha, dia mila vovoka kanelina isika indray mitsingina na karafoy na jirofo isika indray mitsingina ihany koa. Izany hoe antsika safidy izany na kanelina no ampiasana na jirofo. Dia atody anankiroa, menaka mandry 2 sotro kely. Ireo izany no zavatra ilaina hikarakarantsika ny mofo makasaoka. Rehefa voangona avokoa ny zavatra ilaina dia ndeha hiroso amin'ny fikarakarana isika. Ny ataontsika voalohany izany tetehana manify dia manify ny mofo dipaina. Avy eo ampangotrahantsika ny ronono mba ho masaka dia araraka eo ambony mofo, ka avelantsika izany mba ho vonton'ilay ronono ny mofo. Tena avela mihitsy izany mba ho voatsetsitra ny ronono dia hivonto tsara ilay mofo dipaina efa nidididitsika iny. Dia avy eo dia potserina amin'ny sotro rovitra. Rehefa vitantsika izay dia araraka ny siramamy ao anatin'ilay mofo izay efa nopotserintsika teo. Dia araraka toy izany koa ny kanelina na ny karafoy indray mitsingina hoy isika, ary ny voankazo maina efa nitetehana. Marihana fa voankazo maina dia asiana atody io. Ilay atody izay efa niresantsika tery aloha izany dia ampifangaroana tsara izy rehetra avy eo. Alaintsika amin'izay ny lasitra anankiray dia hosorantsika menaka. Dia avy eo araraka ao le mofo dia saromana ary andrahoana ao anaty efidrano mandritry ny atsasakadiny. Ireo izany ny fomba fikarakarana ny makasaoka. Ka misy fomba hafa ihany koa. Ny voankazo maina dia azontsika soloina voankazo toy ny voaloboka, ny akondro, ny paoma. Fa amin'izay fotoana izay kosa dia andrahoana anaty lafaoro na anaty vilany tany ny mofo izay natao tao anatin'ilay lasitra efa nosorana menaka iny ary nasiana kanelina. Izay izany ny fomba fikarakarana n'ity mofo ity. Hitantsika fa tsy toy ny mahazatra fa hafa kely indray ny fomba fikarakarana azy. Ndeha ange ho averina kely ary namerina indroa ny manantitrantitra. Voalohany indrindra aloha dia tetehana manify dia manify ny mofo dipaina. Dia avy eo ampangotrahantsika ny ronono mba ho masaka ary avela araraka eo ambonin'ny mofo iny ronono iny. Dia avelantsika mba hivonto tsara n'ilay ronono ny mofo ary avy eo izay vao potserina amin'ny sotro rovitra. Moramora kokoa ny asa amin'izay. Rehefa vitantsika izay dia araraka ao anatin'izany mofo izany ny siramamy miampy ny kanelina na ny karafoy na ny jirofo isika ary ny voankazo maina izay efa nitetehana, izany hoe tetehana izany ny voankazo. Dia avy eo dia asiantsika atody ary ampifangaroana tsara izy rehetra avy eo. Alaintsika ny lasitra anankiray hosorana menaka dia araraka ao ny mofo dia saromana tsara ary andrahoana ao anatin'ny evidrano mandritry ny atsasakadiny. Ny fomba hafa ihany koa moa raha voankazo maina izy dia asoloana voankazo toy ny voaloboka, ny akondro, ny paoma sy ny sisa. Dia andrahoana ao anatin'ny lafaoro izy na ao anaty vilany tany. Rehefa vilany tany indray izany izy dia ohatran'ny manao evidrano ihany isika. Dia marihana tsara fa tsy maintsy mampiasa lasitra foana isika. Lasitra no hosorana menaka. Mety ihany koa raha tiantsika mahavatra isika dia lasitra izay nasiana karamela ihany koa no andrarahana mofo, azo andrahoana tsara ao anatin'ny lafaoro na anatin'ny vilany tany. Izay izany ny fomba fikarakarana n'ity mofo makasaoka ity. Dia mahasotoa indray mikarakara ary mahasotoa homana ny fianakaviana rehetra.
sotranao na araka izany hatramin'ny farany. Tarika fanafa Batazanao velay tananako Namboarin'i Jesosy Iombonako lovaminy Honenana mandrakizay Jerusalem vaovao tananany voavotra tsisy arafesina nakalalao manimba batinao ve nihiditrao sy honinao andanitrao o amboariny fomba fiay nanao ety Tananandiamanitra tsisy taraina naharetina fa fifaliana sisy ranoma soloa Tananandiamanitra zay maharesy no hivantanao tapahoan'ny wariny evitrao Kaizama minaweti Mahafatra faruzare Bayumanahu punina Tuhan mamiteninirai Jerusalem Vauvau tananani voavotra tsisy arafesina nakalalau manimba batinao ve nihiditrao sy honinao andanitrao o amboariny fomba fiay nanao ety Tananandiamanitra tsisy taraina naharetina fa fifaliana sisy ranoma soloa Tananandiamanitra zay maharesy no hivantanao tapahoan'ny wariny evitrao AWR, boîte postale 700 Antananarivo, Reykjavik. Jerusalem vaovao tananani voavotra tsisy arafesina nakalalao manimba batinao ve nihiditrao sy honinao andanitrao o amboariny fomba fiay nanao ety Tananana
sitarainana aretina fa fifalina sisiranoma sonoa tananana ndiamanitra zay maharesino hirantanao tapawani warini eritra AWR manolotra ho anao feon'ny fonantena manasanao hiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra aminao namanao kalebandretsikivy an Jehova ny tany sy izay rehetra eo aminy izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy izany no ambaran'ny Salamo 4:1 samy nomen'Andriamanitra tany honenana avy ireo mponina ny foron'ireo tena Andriamanitra miahy ny vahoaka ny amin'ny fiainana andavanandro tokoa ny Andriamanitra ny Baiboly omeny azy ireo avokoa izay ilainy ahasambatra azy noho izany mifamatotra betsaka amin'ny tany na izay atsotsika hoe tanindrazana ny fiainana sy ny fahafatesan'ny olombelona ny tany no ivelomany raha mbola velona izy ary mbola ny tany ihany koa ny iverenany rehefa maty izy Genesis 3:7-20 mafy tokoa ny fifamatoran'ny olombelona amin'ny tany ka tena ratsy indrindra izany hoe tsy mba manana tanindrazana ny akamaroan'ny adi-pirenena eto tany aza dia ady tany no tena fotony satria Andriamanitra masina mihitsy no nampifamatotra ny olombelona amin'ny taniny dia marina ny filazana hoe masina ny tanindrazana masina izy satria voatokana ho an'ny mponina eo aminy irian'Andriamanitra ny iadana ny vahoaka sy ny aela velona azy eo amin'ny tanindrazany hoy ny didy 5 manajany rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao ao amin'ny tany izay omeny Jehova Andriamanitra ao ho anao ao amin'ny Exodosy 20:12 hita taratra eto amin'ity didy ity sy amin'ireo andininy hafa ao amin'ny tenin'Andriamanitra ny andraikitry ny olom-pirenena sy ny tia tanindrazana amin'ny taniny fanajana no azo amin'tinana azy mifandray amin'io teny io ny fikajiana ny fikolokoloana ny fikarakarana ny fanadiovana ny fampandrosoana ny fampivelarana fiasana fitandremana fanarenana fanavaozana sy ny sisa mandrora miantsilany tokoa ny firenena izay mandrava efa satria izy ireo ihany no ibabiny vokany efatra any ambolohany mihitsy ny adidiny men'Andriamanitra ny olona eo amin'ny tany honenany izao no voalaza ao amin'ny Genesis 2:12 ary Jehova Andriamanitra nitondra andra-lehilahy ka namponina azy tao amin'ny saha edena hiasa sy hitandrina azy voajanahary eo amintsika olombelona ny fitiavan-tanindrazana satria mifamatotra amin'ny tany ny fiainantsika mampalahelo ireo izay tsy manana izany fitiavana izany be dia be ireo tantara momba ny fitiavan-tanindrazana teo amin'ny tantaran'ny tany nisy lehilahy iray izay tena tia tanindrazana tokoa teo amin'ny zanak'Israely fahizay izay voarakitra ao amin'ny Baiboly ny ohatra navelany tsy izy izany fa i Nehemia babo tany amin'ny firenen-kafa izy sy ny vahoakany ary natao tsinotsinona ny tanindrazana nalahelo mafy izy ary nangataka tamin'ny mpanjaka namabo azy mba hiverina anorina indray ny tanindrazana tsy mora tahaka ny fandravana nefa ny fanarenana ankoatr'izay nisy ireo fahavalo nanohitra ny fanarenana nataony zao ny tenin'ity tia tanindrazana ity rehefa naniry Iona taminy ny fahavalony Nehemia 4:7 asa lehibe no ataoko ka tsy afa-midina nahoana no ilaozako midina any aminareo ny asa ka tsahatra Jerosalema no tanàna resahana eto zavatra tokana ny tao am-pony Nehemia ny fanarenana ny tanàna tsy nanam-potoana iresahana amin'ny olona tsy mikatsaka fampandrosoana izy
asany lehibe taminy fa tsy kabary. Izany toetsaina izany no tena ilaina mba hampandrosoana ny taninrazana. Meloko eo anatrehan'Andriamanitra tompon'ny tany ny olom-pirenena izay mandrava efa na midonanam-poana. Tsy ho afaka amin'ny fampamoahana amin'Andriamanitra ny olona ny amin'ny tenany manokana sy ny manodidina azy, anisan'izany ny tany nonenany. Efa voalaza n'Andriamanitra mialoha ny ho anjaran'ny mpandrava. Hoy ny Apokalipsy 7:7 tapany farany. Ary mba hanimbanao izay manimba ny tany. Hita sy rentsika isan'andro ankehitriny fa tena miasimba ny tany honenantsika. Efa nampahafantaran'Andriamanitra ao amin'ny teniny izany toe-javatra izany ka sy tokony hataitra. Izao no faminanian'i Isaia taonjato maro mialoha. Rava dia rava ny tany, mitresaka dia mitresaka ny tany, miorooro dia miorooro ny tany, mivembena dia mivembena tahaka ny mamy ny tany, ka mitsingevana toy ny fandriana miantona, ary mitambesatra aminy ny fahadisoany, dia potraka izy ka tsy ho tafarina intsony. Isaia 4:20. Andositra isika, efa nanomana vahaolan'Andriamanitra. Efa hatrizay koa no nanomanany an'izany vahaolana izany. Hoy izy amin'ny alalan'ny mpaminany Isaia ihany. Fa indro za mahary lanitra vaovao sy tany vaovao, ka dia tsy ho tsarovana intsony ny taloha na omby eo an-tsaina akory aza. Isaia 5:7. Izao no dikan'izany raha atao amin'ny fiteny tsotra. Hanome tanindrazana vaovao ho an'ny vahoaka rehetra Andriamanitra, ary ao anatin'izany isika Malagasy. Tsara lavitra noho ity taloha ity io tany vaovao io. Toa tsy mampino ny fitantarana mialoha sahady ny ho fiainana any noho ny hatsarany, nefa dia io finoana io indrindra no karapanondro hidirana ao amin'izany paradisy izany. Zao nambaran'ny Apokalipsy 20:5. Fa ny osa sy ny tsy mino sy ny vetaveta sy ny mpamon'olona sy ny mpijangajanga sy ny mpanao ody ratsy sy ny mpanompo sampy ary ny mpandanga rehetra dia anana ny anjarany ao anatin'ny farimretrafo sy solofara. Izany no fahafatesana faharoa. Araka izany dia izara roa ny olombelona amin'ny farany. Isy ny andova-le tandrazana mandrakizay, ny sasany kosa fahafatesana mandrakizay no anjarany. Mitantarany amin'ireo olona nanao ny fanandraman'ny finoana niaraka tamin'Andriamanitra ny Hebreo 12. Izao no teny mamarana io toko io. Ary ireo rehetra ireo, na dia efa nahazo laza tsara noho ny finoana aza, dia tsy mba nandray ny teny fikasana fa Andriamanitra efa namboatra izay tsara lavitra ho antsika, mba tsy hatao tanteraka ireo raha tsy efa mby eo koa isika. Hebreo 12:7-7. Andriamanitra no efa nametraka ao am-pon'ny olombelona ny faniriana zavatra tsara. Izany no antony mampahory antsika eto amin'ity tany efa miasimba ity. Efa nanomana ny tsara lavitra ho antsika izy, ary azo antoka fa ho tanteraka ny teniny. Andeha isika hiverina eo amin'ny lalana nizoran'ireo mahery fonifonony ireo, izay nandeha tamin'ny fankatoavana na dia naningotra ny ain'ny sasany tamin'izy ireo azy izany. Inona ny valisoa? Hiara andova ilay tsara lavitra miaraka amin'izy ireo isika. Andeha isika hivavaka. Rainay izay any an-danitro, misaotra anao izay fa fahazavana ho anay ny teninao. Misaotra noho ny taninrazana nomenao anay. Misaotra anao koa noho ilay tsara lavitra izay efa nomaninao. Ampandehana eo amin'ny lalan'ny finoana izahay mba andovana izany. Eo am-pianarasana dia ampianaro ty sy hanaja ny tanindrazanay izahay, ho mpanorona fa tsy ho mpandrava, ho mpanarina fa tsy ho mpanimba. Ta io ny tanindrazanay mba ho firenena sambatra sy miadana, ary mba ho vahoaka matahotra anao ny Malagasy. Amin'ny anaran'i Jesosy no nandratanay izany vavaka izany. Amen.
ambasadora. Tetononahitako ny masoandro ny fiainako, tetonono fidiny lay rayo fonenako, kotsaroko naiza naize oventsoky ao anaty lay gasikaramaniko, tiako fony anao na mananana ory, tsy misy troanao ry gasikarako, ny vavaka atao hoe utainane anao iadana ny tanikio, zay lay onja ny fanantenana. Nyatsarana-nanani lay tany zay iraisana, tiako fony anao na mananana ory, tsy misy troanao ry gasikarako, ny vavaka atao hoe utainane anao iadana ny tanikio, ndao iaraka amerina indray ny fiavanana zay mampikambana, arovy sy tandrovy ny fifankatiavana, fosambatra izasiana, tiako fony anao na mananana ory, tsy misy troanao ry gasikarako, vavaka atao hoe utainane anao iadana ny tanikio, lay gasikaramaniko, hosambatra izasiana. Feon'ny piaino, feon'ny piaino. misaotra an'Andriamanitra isika fa afaka miaona indray amin'ny alalan'ity onjapeo ny feon'ny fanantenana ity. Ao anatin'izao fandarana feon'ny piaino izao dia manana vahiny namana mpiara-miaino ihany koa ny studiony radio adventiste maneran an-tany. Ny anaranao rahalahy? Raha tsy ary falabina livaniaina. Aiza moa zany? Ya, aiza no mipetraka ianao? Za ny Dordoso no mipetraka. Eto Antananarivo zany? Eto Antananarivo. Ya. Isika rehetra dia mahalala fa ny antony fisian'ny fiangonana dia fitoriana ny filazantsara. Ny mambra tsiraray ao anatiny ao dia samy manana talenta na fanomezam-pahasoavana ny men'Andriamanitra azy ahafahana manatanteraka ny anjarany amin'izany fitoriana ny filazantsara izany. Anisan'izany ny rahalahy izay miaona amintsika eto ijorovavolom-belona amintsika izy ny amin'ny fomba izay
itoriny ny filazantsara tsy eto an-tananarivo ihany fa any amin'ny faritra lavitra dia lavitra any tsy mihetsika eto izy a kanefa mahavita manao asa fitoriana ny filazantsara amin'ny alalan'ny teknôlôjia moderna any lavitra any. Enoko fa ahalianantsika ny fomba fiasa entin'ny rahalabiana ahoana ny fomba anatanterahana an'izany. Azonao zaraina amin'ny mpiaino antsika ve? Faly miarabany mpiaino rehetra ary mino sy manantena fa mora ho raisina ilay zavatra atao zany aty Antananarivo ary misy fiangonana kely najoronay any amin'ny faritra Tsiromandidy. Io fiangonana kely io dia marefo tokotra satria niala tao zany zahay dia nahatsiaro zay fa mila ny faneraserana amin'izy ireo. Da ty lavitra ty asa. Ty lavitra ty asa. Ahoana ny fomba natanterana rao azy? Dia amin'ny alalan'ny telefona no ampiasaina zany mampiasa telefona telma izahay dia mampiasa ny dièse 322 étoile 67 fety mora zay zany eo amin'ny telma ary afaka mifampiresaka mihoatra ny adiny ray mahery. Dia amin'io fomba io dia zareo any Tsiromandidy zany mampiasa bafla reny dia mampiasa telefona ary mampiasa écouteur. Dia le écouteur indray amin'izay fotoan'izay efa somary ravana mihitsy zany le écouteur dia apitaka amin'ny telefona dia atao direct amin'ilay bafla. Dia za aty Antananarivo miresaka amin'izy ireo ary zareo mihaino direct an'ilay izy any an-toerana. Dia amin'ny alalan'izay fomba izay no ahafahana mifampiresaka mampita hafatra mba ahatonga ny fiangonana zany somary atanjatanjaka kokoa noho n'le teo satria rehefa le mifankazatra ao zany zareo dia ohatrany hoe mila feo nylay mpitarika. Fomba fiasa zay azontsika rehetra ampiasaina zany tsotra mety ohatrinona ny laninao isaky ny mampita hafatra amin'ny alalan'izay fomba izay ianao. 700 ariary no laninao lany amin'izay fotoana. 700 ariary ahafahana mitorony filazantsara ao anatin'ny adiny ray any amin'ny toerana lavitra satria ireo mampy raha ny ambanivohitra ireo zany dia mbola mila tohana mbola fitoriana filazantsara anatiny zany le izy dia azon'izy ireo atao koa no manangona manasa olona koa hiaraka iaino aminy zay mihitsy no efa natao zany satria mbola marefo izy ireo ary misy tamin'ny fotoan'andro mantsy nanao conférence zany zahay tamin'ny grande vacances teo dia mila tohizana le izy dia misy olona vahiny tonga ao zay liana dia amin'izay fotoan'izay no anasana izy ireo ary hiainon'ilay vahiny lay fampianarana lefa amin'ny telefona amin'ny fifampitana amin'ny lavitra zany ianao aty zareo any dia vitanao foana ny mampita fampianarana avy aty amin'ny vola 800 isaky ny mampianatra. Inoko fa misy mba hotahafin'ny mpitory filazantsara namana rehetra ihany koa zany amin'ny fitoriana filazantsara any lavitra any. Misy fe ny vokatra azonao zaraina amin'ny mpiaino antsika vokatra zany fomba fiasa zany fitsirolovavolombelona zay azonao entina ny zavatra isorana ny tompo zany dia ny fiovam-piainana zany ao anatin'ny fiangonana dia ireo membre ireo vahiny dia mahatsiaro hoe ohatrany hoe zava-dehibe amin'ilay fahazahoanan'ilay hafatra mivantana. Rehefa vita moa zany ny fampianarana satria sabata hariva matetika no anaovana anazy dia miverina miantso za manao hoe nanahoana ny vokatra satria ilaina ny fandrenisana zany dia ny zavatra re zany dia feny fifaliana ary zareo amin'izay fafandraisana ny hafatra izay ary misy ary amin'izy ireo zany membre nangatsika ary lasa tamana ao anatin'ny fiangonana rehefa tonga sabata hariva satria liana amin'ny fianonan'ilay hafatra. Manomboka izao ny namana biana dia hiara-iasa amin'ny radio adventiste maneran-tany amin'ny fakana ireo fampianarana baiboly mitohitohy misy aty misy koa zany ny baiboly iray manontolo testameta taloha sy testameta vaovao zay efa vita amin'ny audio zany azon'ny olona rehetra enona azo alaina maimaim-pona aty amin'ny
studio ny radio adventiste maneran-tany tahaka an'izany koa ny dio am Kristy dia efa vita audio zany hoe azo enona amin'ny sofina zany dia tahaka an'izany koa ny herin'ny fanandrina ray manontolo ary eo maimaim-poana tsy hividiana dia anomboka an'izay fiarah-miasa zay amin'ny radio adventiste maneran-tany sampana teny malagasy ny namana bina zany hoe ny fomba natanterahany an'izay zany dia ho ataony an-telefoninareo fampianaranareo ho atao an-telefoninareo ny baiboly ny herin'ny fanandrina ny dio am Kristy dia misy conférence maromaro ihany koa ka amin'ny fotoana sasany zany dia tsy izy indray no miteny mivantana fa reo fampianarandreo no alefany mivantana amin'izay fomba zay ihany telefonina dia le olona miaino anylavitrany zay fomba fiasa zay zany dia arytsika rehetra mpiaino te hitory ny filazantsara atao ihany koa isaoran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teknôlôjia moderna kanefa ny fanan'Andriamanitra koa mampianatra antsika ny fomba ampiasana an'izany hitoriana ny filazantsara ahoana indray ny dingana manaraka anatanterana an'izay zany namanabiana fitaovana zany moa zany ezahana hananana foana satria raha tsisy fitaovana tsy afaka mampitana ininina dia isaorana ny AWR zany mamehany zany fitaovana zany zany afatra zany satria ny afatra zay oentina zany dia mba hitondra fanavaozana betsaka ny hevitra mahafinaritra atao anatin'ity radio ty zay tiana ampitaina nefa matetika fotoana ny olona zany mety indraindray tsy mifanandrifoka amin'ny fotoana rehetra zay afana mifanerasera amin'ny olona afana miantso ny olona dia azo atao zany zavatra zany satria ny fitoriana filazantsara dia na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana namanabiana mety misy mpiaino namatsika mpitoro filazantsara namatsika linany amin'izay fomba fiasa ataonareo zay eo amin'ny lafiny teknika mety anahirana azy le hoe ravana mihitsy le écouteur dia mety hitady fanampiana aminao izy azonao atao ve ny manampy azy reny ya azo atao tsara satria tea mitany asa angany inona ny larana telefonina azony iantsonanao ary ya ny lara telefona telema 034 10 143 86 034 10 143 86 raha atao amin'ny teny malagasy vetivety aotra efatra amin'ny telopolo folo telo amby efapolo amin'ny zato enina amin'ny valopolo inoko fatafita amintsika izay larana telefona zay raha misy amintsika lina amin'izay fomba fiasa ampiasain'izay dia azonao atao tsara zany miantsony namanabiana afatrafatra farany tianao apetraka namanabiana ho an'ny mpitoro filazantsara rehetra namantsika ny afatra farany zany dia zao hoe ho avy Jesosy mila mitory isika ary tokony tsy atoritorytsika amin'izao fotoana zay fa fantatra fa miarato zao ary ny fanondriana lalina indrindra dia samy etsika ny isam-batan'olona zay manana ny Kristy rehetra nafanganana zao afatra zao fa maika hoditsika efa maika hoditsika dia misaotra ny namana biana isika nizaran'izay fomba fiasa hitoriana ny filazantsara ny fomba tsotra izay inoko fa ahalianantsika rehetra ary azo alaina tahaka tsara mba ho famitanaingana n'ity fitoriana ny filazantsara ity andao re ao iasa sakaiza babo fuani Jesô miasare fandao le utara Siavukache Andaure Nau yasa sakaiza Babu Fuani Jesô Yasare Fandao de utara Siavukache Famaru Perewasamiandi Defuazilambulambandi Miasari namako Nyanyane Jesô Antokobir Irakniavo Anosbe Ouest Amitanyasa nampanompony Fitauri namako Nyasani Jesô Perewasamiandi Defuazilambulambandi Miasari namako Nyanyane Jesô Zay lay monja ny fanantenana Ianao no nantsony
amitany asanampanopony fitaorina mako niasany Jeso niasany Jeso niasany Jeso niasany Jeso niasany azonao atao tsara ny mizara fijanona vavimbelona aty aminay raisoary ny adresy raha hanoratra aty aminay ianao raha toka boîte postale no tiana ho anoratana dia raisona adresy AWR boîte postale 700 Antananarivo 1 azonao atao koa ny miantso anay mivantana amin'reto laharana telefônina ireto 033 37 16 13 034 06 797 62 azonao atao ny miantso anay amin'ny alalan'ny WhatsApp anivelany any amin'ny alalan'ny ity laharana telefônina ity plus 261 34 06 797 62 azonao atao koa amin'izao fotoana izao a ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny Facebook ity ny pejy izay ahitanao an'izany AWR feon'ny fanantenana AWR feon'ny fanantenana efa anarivony maro ianareo nefa manaraka an'izany ary isorana antsika be dehibe zany fa ampitao amin'ny hafa izay tombontsoa azonao avy amin'ny tompo azonao atao koa ny mizara fijoroana vavolombelona ao anatin'io pejy io dia izay no namarana ny fotoanantsika teto tamin'ity anio ity manao mandra-peona ho amin'ny manaraka indray ny namanao Eliandre Mitantso sy ny namana Nartina izay tery amin'ny lafiny teknika Nisitrakory Jeso ny hanaradianao nisitrako tompo ny hotantananao nisatriko Kristy ny hitoetra ny lanao ahoisan'ireo mianatra nisitrakory Jeso ny hanaradianao nisitrako tompo ny hotantananao nisatriko Kristy ny hitoetra ny lanao ka hoisan'ireo mianatra Harlanto umamelay re tumpo manike kambadio vinawanye itena sifanahie umamelay re tumpo manike kambadio nawanie itena sifanahie ry Jeso be fitiavana tanterao sitrakao fa sitrako ry Jeso
sitrako ry Jeso ny ompahanomponao ny sitrako tompo ny handefitranony aminao ny satriko ny hijaly raha mitory miafatrao ka hotohireo mianatrao omamelay re tompo maneke kambadio vinao anye ny tena sy fanahie omamelay re tompo maneke kambadio vinao anye ny tena sy fanahie ry Jeso be fitiavana tanterao raha sitrakao fa sitrako ry Jeso zay lay onjany fanantenana ny sitrako ry Jeso ny hankalazanao ny sitrako tompo ny hanao ny asanao ny satriko Kristy ny handeho irakao ka hotohireo mianatrao You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny feony fanantenana sy ny departementany sekoly sabata. Maniry ny fiatanan'ny tompo aminao sy ny ankonanao zahay. Miarabanao tonga soa, mivavaka izay mba handre ny tompo miresaka aminao ianao, ary izy ny anokatra ny sainao handre ny teniny. Ny faminany Malaky no lohevitra iarahantsika mandinika amin'izao fiarahantsika androany izao, ny faminany Malaky. Milaza i Malaky ao am-bokiny fa ho avy miloa ny iavian'i Jesosy i Eli. Azonao vakiana izay voalaza ao Malaky toko 7 dia ny 2 sy ny 3. Malaky toko 7 2 sy ny 3. Inona ny voasoratra ao amin'ny filazantsara mikasika io fiavian'i Eli io. Dia vakitsika izay voasoratra ao Mateo toko 1:12 dia ny 4:12 sy ny 5:12. Mateo toko 1:12 ny 4:12 sy ny 5:12. Zao vaky ny teny aminaran'ny tompo. Raha mety mandray ianareo dia izy no ilay Eli izay ho avy, izay manantsofina ho enti miaino aoka izy iaino. Dia vakitsika indray ny Mateo toko 7:12. Mateo toko 7:12 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary mpianany nanontany azy ka nanao hoe nahoana ary no ilazan'ny mpanoradalàna fa Eli tsy maintsy ho avy aloha. Vaky teny manaraka ny Marka toko 4:15. Marka toko 4:15 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa hoy ny sasany Eli izy, ary hoy ny sasany mpaminany izy, dia toy ny anankiray amin'ny mpaminany. Vakitsika farany ny Luka toko 1:15.
leokatoko voalohany andiny fahafitambiny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary isy handeha eo alohany amin'ny fanahy sy ny herin'ny Eli mba hampody ny foniny ray ho amin'ny zanaka, ary ny tsy manoa ho amin'ny fahendren'ny marina, hamboatra firenena voamana ho an'ny tompo. Ny antso ny olony iverina amin'ny Andriamanitra tamin'ny andron'ny Malaky. Miverena amiko dia mba iverina ao aminareo kosa. Hoy ny afatra nampitondrany amin'ny Malaky ao Malaky 3:7. Malaky 3:7. Inona nefa ny navalin'ny olona? Ahoana ary no fiverinay? Mpaminan'Andriamanitra Malaky. Dia nilaza tamin'ny olona fa hanome tombontsoa iray hafa indray Andriamanitra mba hiverenan'izy ireo aminy sy hanovan'ny fony. Dia nasain'ny Malaky nitadidy ny anaran'ny Eli izy ireo, ary nolazainy koa fa hiverina indray Eli mba hampody ny foniny ray ho amin'ny zanaka, ary ny foniny zanaka ho amin'ny rainy. Rehefa nandeha nefa amin'ny fotoana dia nanomboka nininy Jiosy fa hiseho vatana mihitsy Eli mba hanambara amin'izy ireo ny fivian'ny Mesia. Maneho an'ny Jaona mpanao batisa nefa Eli izay voalaza amin'ny faminaniana, izay tonga talohan'i Jesosy sy nampiomana ny olona rehetra ho amin'ny fivian'ny Mesia. Araka ny hevitra ao ary, inona ny hevitry ny hoe mampody ny fo voalaza ao amin'ny Malaky? Mety hitika zavatra betsaka ny hoe mampody ny fo. Voalohany, manondro ny fampiavanana mivoaka ny Israely amin'Andriamanitra izany. Andriamanitra ray mampiavana ny zanany izay olony aminy. Manampy antsika ahita an'Andriamanitra ho raintsika izany, izay manara ny fahatezerany amin'ny zanany, ka miantso azy ireo mba hiverina aminy. Ny heviny faharoa dia hoe haray ny voaka an'Andriamanitra indray ny finoan'ny razambeny, ka ahatoky amin'ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny olona izy ireo. Tamin'ny andro fahiny mantsy, rehefa nankatoan'Andriamanitra ny olona, dia ny tanitaniny sy ny olony Andriamanitra. Ary ny heviny fahatelo, ny hevitry ny hoe mampody ny fo, dia manondro ny famerenana amin'ny laoniny sy ny fanavozana ny fifandraisan'ny mpianakavy. Mampody ny foniny ray amin'ny zanaka ary ny foniny zanaka ho amin'ny ray. Satria maneho ny fitiavany an'Andriamanitra ny fifandraisana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka, ary ampahany amin'ny fanekena izay ataontsika amin'Andriamanitra. Hanohy tany mandrakariva Andriamanitra rehefa maneho fitiavana amin'ny janany ny vahoakany. Manao ahoana ny fifandraisanao amin'ny raintsika any an-danitra? Miantso anao indray izy androany mba hiverina aminy. Manatona azy izao ankehitriny izao. Natao sarotra tsy azo tanterahana aza ny fahitanao an'izany. Aza manahy fa izy no mampiverina ny fonao aminy. Ny any ataonao dia ny mba napakevitra. Ho hitanao fa rehefa miavana aminy ianao, dia izy no andamina amin'ny fifandraisanao amin'ny olona izay akaiky anao. Hivavaka isika. Rainay zay ny an-danitra, misaotra anao zay no ny teninao. Mangataka aminao zahay, diovo ny fonay, isoro ny fahotanay, ray sondray zay fa te hiverina aminao indray. Ka sino fonay mba ho tianao, mba hahita fahasambarana amin'ny fiarahana aminao. Dia misaotra anao mamaly izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Tapitra treto ny fiarahanao tamin'ny radio feony fanantenana na ny AWR. Azonao ataony mamerina miaino na maka maimaimpona ny fandaharana anarahanao teo amin'ny fotoana rehetra ilanao azy. Raisoary ny adresy ahafahanao manao izany: www.awr.org. Mandrapitafindray ary.